United
Clemência, Nona, Bela Paulo e Rei, Zola, Zola. Rama, Setão, Zedê, Kenança, Amani, Ramanita, Informação, Sati, Sakafira, Keanggaran di Pelakiri, Anggaran di Pelakiri, Pelakiri Pangwas, Anggaran di Berontakan Pelakiri, no Itulah di cara secara terkenal na supasa mana fokus pada alamanya antara Tem uma assinatura aqui. Ya.
vita batemy ny zanakinareo nanahoana zany hoe zanaka vita batemy amin'izao fako zao. Ya araka ny androano fantatsika fa fankalazana ny nandreseny Jesosy ny fahafatesana izay fototra ny finoantsika ka dia velona manaraka izany koa ny finoana iray aman-dreny ka izany indrindra no mahatonga anay mitondra ny zanakay aloha no entina eo anivon'ny-paroasy eo atao batena mba hatonga anazy ho zanak'Andriamanitra zanaky ny eglizy ka rary sy dia rariny raha ho tonga aty izay ary faly dia faly izay iray aman-dreny noho izay fahazahoana ny sakramenta amin'ny batemy sakramenta azahoana ny fahasoavana izay. Mijanona hatreo ve sa mbola mitohy ny fidirana ao anatiny izany sakramenta izany? Oe santatra mbavarany no an'le kely ity fa mazava ho azy fa izay iray aman-dreny moa dia taizana azy araka amin'ny finoana dia hitondrana azy amin'ny dingana rehetra izay tokony ataony amin'ny fitaizana kristiana. Monsieur Patrick de Madame Claire. Ok. Herinandro masina nisian'ny fety teo anivon'ny fiangonana paroasy Notre-Dame-de-Lourdes nanasahoana ny fandehana sy ny hetsika natao tanatin'izao. Raha ny momba an'ity paka 2024 telo aminazy zany dia nahafinaritra dia nahafinaritra ary hita hoe niomana isika niomana ny kristiana satria ny alakamisy moa zany dia niainana mihitsy ny atao hoe finoana kristiana nanomboka tany amin'ny hoe tantaran'i Jesosy Kristy misy ny confesy izay niarahana teo ny alarobia moa zany dia efa nanomboka maro ny kristiana ny tonga dia nanomboka ny tridioma itsika ny alakamisy zoma sabotsy maro ny kristiana ary tena niaina tanteraka zany hoe ohatra za zany nahita hoe ohatra niaina tamin'ny andro ny Kristy mihitsy ny zavatra hitako satria natao niainana daholo ny zavatra rehetra ataoka dia makasitraka atsika kristiana izay maheno an'izao émission zao fa dia nahafinaritra ka dia mirary fety tsara sy rahana fahasalamana atsika rehetrarehetra amin'ity taona 2024 aty aloha. Ny fahitanao ny fety mipaka tamin'ny herintaona sy tamin'ity manao an'sahoana mikasika an'izao? Raha ny taona lasa moa zany aloha za zany nahita hoe niavaka dia niavaka ty taona ty ary na iny toetrandro iny ara zany ho aminazy zany dia misy dikany lehibe mihitsy hoe naninona ny tao amin'ny andro fijalian'i Jesosy no avy ny orana naninona ny rehefa tonga ny kaiky ny fitsanganana dia nafana ny andro dia za misy dikany lehibe zany amin'ny fiainantsika fa tsy dia ho tsintsy ny avitsika dia za zany mahita hoe nahafinaritra ny paka 2024 Manaro Rakotondramanana Théophile vice président ny fiangonana katolika Notre-Dame eto Toamasina to. Herinandro masina ny nankalazaina teto amin'ny paroasy Notre-Dame-de-Lourdes ahoana ny fahitanao amin'izany herinandro izany? Ato amin'ny Eklezy Katolika Apostolika Romanina moa dia misy ny herinandro masina izay manomboka amin'ny aladiny sampakazo ary mifarana amin'ny aladiny paka. Io herinandro io ny ankalazana ny misterin'i Jesosy Kristy izay nijaly ary nitsangako velona ka hatramin'ny aladiny sampakazo izay nahatserovana ny diran'i Jesosy Kristy tao Jerosalema ary afaran'ny aladiny sampakazo eo ihany koa ny alakamisy masina izay ahatserovana manokana ny namoronan'i Jesosy Kristy ny Eukaristia ary ny alakamisy masina ihany koa moa no fetin'ny pretra izay nahatonga anazy ho fetin'ny pretra mpisorony hafa indrindra amin'izay namoronan'i Jesosy Kristy ny sakramenta faratampony izay dia ny Eukaristia. Tao ihany koa no nanasany Jesosy ny tongotry ny mpianany izay midika fifankatiavana izay notoriany Jesosy Kristy. Ny zoma dia ahatserovana manokana ny nijaliany Jesosy Kristy. Matetika dia manao ny lalany hazo fijaliana izay manambara amin'ny atsipriany ny lalana ny zoran'i Jesosy Kristy juska teny amin'ny kalvery ny fantsihany ary nanolorany ny ainy ho antsika olombelona. Dia nisy ny fankalazana ny zoma masina izay ao anatin'ny fahanginany afara amin'ny nandevenana ny Jesosy.
ny sabotsy masina dia efa miditra sahady ao anatin'ny misteriny paka izay Jesosy Kristy nitsangako velona. Dia nankalazaina misy fizarana efatra moa ny sabotsy masina. Voalohany Kristy fahazavana izay manindraindra ny fahazavan'i Kristy. Faharoa Kristy tenin'Andriamanitra izay mampahatsiahy ny namonjenantsika olombelona hatramin'ny harenan'izao tontolo izao. Ny fizarana fahatelo Kristy loharanonaina izay andraisana ihany koa ny batemy ho an'ireo olon-dehibe miditra amin'ny finoana kristiana. Ary ny fizarana faefatra Kristy mofinaina ny anolorana ny sorona masina. Ary ny alahady ankalazana ny tsanganan'i Jesosy Kristy ho velona satria araka ny voalazan'ny soratra masina tamin'ny andro fahatelo dia nitsangako velona izy. Ka izay ny ankalazana ny alahady izay ankalazana ny misterin'i Jesosy Kristy nitsangako velona nitsangana tamin'ny maty. Izay nankalazaina androany teto amin'ny paroasy Notre Dame de Lourdes. Ireo rehetrarehetra ireo dia nankalazaina isaky ny paroasy teto an-tanàna ary manerana an'izao tontolo izao raha mbola Eglizy Katolika Apostolika Romanina. Vita iny ny herinandro masina ny Paka, misy hetsika lehibe tena goavana izay hoentinareo amin'ny alahady. Inona ny mikasika an'izary, inona ny fanentanana entinao an'ny kristianina sy ny mpilona? Ia, amin'ny alahady herin'ny androany alahady faharoan'ny Paka fahafitony volana avrily eto amin'ny paroasy Notre Dame de Lourdes misy ny fanamasinana ho diakra, frera anankiroa ho amasinana diakra ary diakra anankefatra ho asinina ho pretra eto amin'ny paroasy Notre Dame de Lourdes. Fikambanana Oblats de Marie Immaculée daholo no amasinanareo. Dia manaintana antsika kristiana rehetra ato anatin'ny diosèzy eto an-tampon-tanàna hanatrika io fotoana sarobidy io. Nomezam-boninahitra hanitsonana ireo ho amasina satria zava-dehibe atao amin'ny fiangonana ny fahazahoana diakra vaovao sy pretra vaovao ho an'ny fiangonana. Tonga eo ny kardinaly son éminence Désiré Sarazana amin'izay fanamasinana ho pretra sy fanamasinana ho diakra izay. Randrenandrasana Jean Joseph diakra ato amin'ny fikambanana Oblats de Marie Immaculée manao stage any amin'ny distrikany Manoro. Fa nisanao masinina amin'ny fahafitony volana avrily dia efa tonga eto nandritry ny herinandro efa nanao ny la retraite. Dia izao miomana amin'izay fanamasinana ho pretra izay.